ny mahazava-dehibe an'izany hoe fampianarana médecine privé zany eto Madagasikara. Dia ny antony dia satria tsy ampy dokotera sy toeram-pitsaboana Madagasikara, indrindra fa toerana ambanivohitra. Eto amintsika misy centre hospitalier universitaire na CHU tsika rombropolo andrenivohitra daholo misy andreo. Misy centre hospitalier de référence régionale misy 120 nefa ny région-tsika na ny faritra misy rombropolo, misy tsy ampy eo zany. Centre hospitalier de référence de district niveau 2 zay misa 12 nefa na district atsika misy 60. Centre hospitalier de référence de district niveau 1 zay misa 13. Io zany dia tsy misy fanidina fa fanaisana marary fotsiny nefa na district atsika misy 60. Reo amin'ny ankapobeny dia andrenivohitra daholo misy andreo. Le telo voalohany misy toeram-pandidiana, misy andreo médecin spécialiste reny, misy laboratoire amin'ny ankapobeny. Tsabo zany reo ny andrenivohitra zany hoe 5,5 isanjato malagasy. Ny ambanivohitra kosa izany mitsabo azy centre de santé de base niveau 2 zay misa 5,900. Reo zany dia misy dokotera, misy paramètre nefa ny 9,700 ndreo koa dia mbola tsy misy dokotera fa paramètre ihany. Dia misy koa ny centre de santé de base niveau 1 paramètre zany amin'ireo, zany hoe na rasazy na infirmier, nefa na ny 1,5 isanjatondreo koa raha dia tsy misy afa-tsy olona ray ny tantanan'ilay izy. Ary ny 50 amin'ireo koa raha sady tsy dokotera sady tsy rasazy fa tsony hoe aide sanitaire zay efa ho retraite koa zany mitantanandreo. Dia misy koa fotoana mampikatona andreo CSB ambanivohitra reo na antony arak'asa ohatra hoe mamonjy fiofanana na mamonjy an'ireny hoe revue reny, na ny antony manokana ohatra hoe andrin-karama izy na maka congé izy dia mikatona zany reo CSB reo, indrindra fa ilay hoe olona ray fotsiny no anatin'ilay izy. Ohatra zao ny faritra Itasy zay tsy lavitra ny Antananarivo zany Itasy zany, ahotra faingo ny isan'ny dokotera misahana ny olona iray alina. Maika moa zany fa ny hoe professeur médecine ndrony dia tena vitsy dia vitsy. Isana mantsy-tantanana 10 raha betsaka indrindra professeur médecine en cardiologie ohatra 2 ihany izy zao eto amintsika. Ny dermatona ny hoditra tena vitsy raha igny manasy diso ny zany hoe ny endocrino zany dia tena vitsy, ohatra fotsiny reo fa tena vitsy. Dia raha misy zany mpiteraka ohatra amin'ny alina raha ny ambanivohitra ny resahantsika, ny 5,30 isanjatony any ambanivohitra dia mandeha eo 10 km mahery vao mahita toeram-pitsaboana anankiray. Zany hoe eo amin'ny adiny 3 eo zany raha ohatra ka mandeha tongotra raha olona tsy salama. Adiny 3 mandeha tongotra zany mipiteraka mety-jaza, ny olona mandeha raha, ny olona sepitra, ny olona dehibe efa antitra, ny olona mahatsara hoe fanina be fa miakatra ny tosi-drany, ny fianakaviana na ny renim-pianakaviana mitondra zaza manavy, mety mifanitony zany zaza zany, mety ho sepitra be zany, mety mivalana zany, adiny 3 dia tongotra vao mahita toeram-pitsaboana. Any ambanivohitra zany lalana secondaire, tsy misy fiara, vitsy manana fiara, tsy misy taxi any. Dia raha misy bevoka tapoka mila fanidina tapoka na marary mila fanidina tapoka dia lanjaina zany ny olona ary dia betsaka amin'ireny ny maty. Ary dia Madagasikara no anisan'ireo firenena afrikanina vitsy dokotera indrindra eto Afrika. Ary raha mahita moa zao amin'izao Covid-19 zao na coronavirus zao dia Institut Pasteur irery no laboratoire afaka manao analyse milaza hoe mifisiny na tsy fisiny zany eto amintsika. Amin'izao tsika amin'ny teny zao 10 taona ateoriana ny fahaleovan-tena
dikan'izany dia mila politika vaovao zany a ny fampitomboanany isan'ny dokotera eto Madagasikara. Inona le politika? Fisian'ny médecine privée amin'ny fampianarana médecine. Ny santarin'ny paramedy zao zany eto amintsika dia misy toeram-panofanana paramedy izay misy raika amby zato izay manome tolotra 4,224. Dia nisy moa zany ny teny hoe be dia be le paramedy, be loatra aloha ajanona amin'izay io, nefa zao ireo mpianatra mivoaka tamin'ny paramedy ireo na infirmier na ny sage-femme reo no anisany mampandeha ireo CSP era Madagasikara reo amin'izao tsika amin'ny teny zao. Na izany ary na dia eo ary zany fisina toeram-panofanana raika amby zato zany mbola tsy ampy any ny paramedy eto amintsika satria ny infirmier anankiray zao misahana olona 420. Sage-femme anankiray misahana olona 5,200. Dia daotsika aka ohatrany amin'ny Frantsa dokotera 900 ka hatramin'ny 700 no misahana olona rahetsy, zany hoe dokotera 20 ka hatramin'ny 70 no misahana ny olona real. Jereo ary Frantsa zany ambony kokoa ny faripaizan'ny olona, mora mahavonjy dokotera ny olona satria ny lalana tsara fiara misy, manana fiara ny ankamaroan'ny olona. Dikan'izany zany dia zao raha izany ny Frantsa, ny amin'ny Frantsa hoe 20 ka hatramin'ny 70 misahana real, tokony ho ambonimbony kokoa zany no isan'ny dokotera eto Madagasikara satria nahoana eto amintsika secondaire be ny lalana nge. Ny olona nge amin'ny alina tsy manana fiara raha ambanivohitra resantsika izay maro anisan'ny malagasy. Ny olona koa mbola ambany ny faripaizan'ny malagasy mila dokotera maromaro zany manabe azy. Dikan'izany tokony maromaro kokoa noho ny amin'ny Frantsa dokotera malagasy vokatra ny antony maro izay voatanisa zany. Izay ny dikany hoe alao aka ohatrany amin'ny Frantsa tsika mbo atao tanjony. Ny olona tsy tia handroso ihany no miteny hoe alao hijanona amin'izao zao tsy ampy dokotera izao, fa alohantsika mandroso dia mijery tena hoe mahasoa sy mampandroso ny malagasy. Raha ohatra zany raisitsika tanjona hoe dokotera 30 no misahana olona real, mitovitovy amin'ny Frantsa zany satria hotsika hoe tokony manatombony ho zay ilay izy. Dikan'izany zany raha 5,20 tapitrisa ny mpony eto amintsika amin'izao tsika amin'ny teny zao raha ny fitombom-poniny hitantsika amin'ny sary io, raha hoe nisaky ny olona 1000 dia misy 5,30 miteraka. Dikan'izany zany ka le 5,20 tapitrisa zany dia misy teraka isan-taona 5,000 sy 7 alina sy 8 hetsy araka io sary io. Ka raha io zany nataony hoe mila dokotera 30 isaky mpolona real raha mitovy ny amin'ny Frantsa zany ny tanjona ho tratrarintsika, dia le fitombom-polona 5,000 sy 7 alina sy 8 hetsy io zany isan-taona dia mila dokotera 5,20 sy 902 isan-taona, 2625 médecin isan-taona zany ny tokony misy eto amintsika eto. Raha araka ny banque mondiale indray dia zao ny fitombom-ponina aty Madagasikara ozy zareo dia amin'ny 2,70 isan-jato hitantsika amin'ny sary io zany tamin'ny taona 2024 zany zay. Zany hoe ny fitombom-ponina zany 5,20 tapitrisa raha zay no jerentsika dia lasa mitombo 500 sy 7,000 sy 9 alina sy 9 hetsy isan-taona, 667 500. Zay ny fitombom-poniny zay. Ka raha ohatra hotsika hoe dokotera 30 no mitsabola real dia io 500 sy 7,000 sy 9 alina sy 9 hetsy io zany dia mitaky dokotera 2 sy 2,000 isan-taona, 2002 par an zany. Zay zany ny dokotera ilayntsika eto Madagasikara. Raha ny fitombom-poniny zao dia zay ny dokotera ilaina izao. Fa saingy zao mbola misy le banga be da be io
raha 5 tapitrisa ny malagasy 20 tapitrisa zany tontolo ambanivohitra eo zany zay eo mitotsika amin'ny teny zao dia maka taremarika ambonimbonitsika zany raha ohatra dokotera 3 mitsabo ny olona ray alina any ambanivohitra efa atao 3 ohatra zany fa tsy aotra faingo dia le 20 tapitrisa zany any amin'ny 9,000 any dokotera any ambanivohitra mitotsika amin'ny teny zao ny vina zany dia hoe raha ohatra dokotera 30 no ilaina amin'ny ray alina dia le 20 tapitrisa zany tokony mila dokotera 9 alina nefa zao 9,000 zao misy dikan'izany mbola mila fianona zany 4,5 sy 5 alina 4 taona zany vao fiaino zany raha mamoaka dokotera 1,000 isa-taontsika ambon'le 2,000 nitenenina tetsy aloha tetsy 1,000 isa-taona mameno an'ireo tontolo ireo 4,50 taona zany vao feno ny dokotera 30 misahana olona 1,000 any ambanivohitra raha ataontsika 2,000 zany voaka isa-taona dia 7,20 taona zay mifeno 2,000 zany mbola miampy an'le 2,000 teny aloha zany hoe 4,000 isa-taona zany dia afaka 7,20 taona vao feno ny tontolo ambanivohitra sy andrenivohitra feno ny dokotera 30 isaky ny olona ray alina manahoana zany ny fahaizan'ny mpianatra mivoaka amin'ny médecine privé zany rehefa vita ny korana ampianarana dia misy ny fifoanana arak'asa stage interne ao tsika valany folovolana iarahan'ny fanjakana sy ny privé zany io aorinan'izay mbola misy examen maromaro fanadinana maromaro atao hoe examen clinique mitovy ny laza adina dia samy miatrika ny daholo na privé na ny fanjakana dikan'izany raha afaka eo dia mitovy zany ny fahaizana manarakarak'izay dia rehefa mitombo nisan'ny dokotera eto Madagasikara teraka ho azy ny fiezahany tsirairay hanavao ny fahaiza-manaony ny fahaiza-mandray olona sy fahaizana amin'ny ankapobeny zany satria mibetsaka ny dokotera dia samy miezaka ary amin'izao fotoana izao koa hoe mora ny manao ny antsoina hoe mise à jour ny fahaizany taloha ianao mandeha tongotra mamonjy biblioteka ianao zany mandraindray andro fa zao anao eo mipotriny internet anao dia eo anao mitady hitanao zavatra ilainao dia ny ilaina zany dikan'izany médecine privé eto Madagasikara ilaina le izy manampy ny fanjakana le izy manamaivana ny fanjakana aloha izy anatrarana ny tanjona hoe feno dokotera Madagasikara dia mandroso Madagasikara satria nahoana le izy be dia be ny zao ny renjaza mbola miasa be dia be ny zao ny olona mitsabo tena izy fotsy mitsabo ny tenany mampiasapasa ravikazy koa izy dia zay mamonjy tadalabe izy dia zay ilaina zany ny médecine privé ary rehefa voakarakara amin'ny fahasalama malagasy dia afaka miasa izy afaka mamokatra izy dia mitombo zany ny fari-piaina malagasy ohatsika hoe lalàna ny tolotra sy ny tinady naoka ametrany isan'ny dokotera eto Madagasikara ahoana moa zay rehefa mbola banga be ny tontolo médecine dia mbola miazakazaka manao médecine ny ankizy fa rehefa mifeno ny tontolo médecine ohatra hoe tanina any amin'ny renivohitra dia tsy maintsy mikisaka ho azy makany ambanivohitra ireo mpianatra eo ary rehefa mikisaka makany izy feno dokotera any zany fampianarana sisa mameno ny any fadripalemana dia efa mandroso ho azy ny ambanivohitra efa misy zao ny fampianarana médecine privé anankiray eto amintsika institut de management de gestion et de médecine humaine appliquée nazo ny arrêté avy amin'ny ministèren'ny fampianarana ambaratonga ambony sy fikarohana scientifique dia atsika eo amin'ny sary io nazo koa ny arrêté avy amin'ny ministèren'ny asa fampananana asa lasa-panjakana sy ny lalàna sosialy dia atsika eo amin'ny sary io ary dia manao antso amintsika namana mpiara-miasa zoky ray aman-dreny professeur en médecine mba hanokatra ihany koa hoy izay hoe
raha misy roa na telo a fampianarana médecine privé de Madagasikara hita hoe aton'izay mahafeno malaky ny tsy fahampiny dokotera eto Madagasikara ho fampandrosoana ny malagasy ary manao tantsorika amin'ny fanjakana ny amin'ny fandraisana tanàna zaza malagasy Madagasikara tsy aivina ihany fa hoe 7,000 80,000 nisan'ny mpianatra afaka baka fa ny 3,000 ny 20,000 amin'ireo ihany no zakany fampianarana mba hahatonga ambony ao anatin'izany médecine ka dia ilaina zany ny tantsorika amin'ny fampianarana privé ho fampandrosoana ny Madagasikara.